Nitondra ny heviny mikasika ity fanovana gouvernement ity ihany koa nga manandafira kotinirina filohan'ny antoko MFM aminy dia miomana amin'ny fiatrehana sady ny fifidianana filoham-pirenena izay iverina ho tondrosaina eto amintsika amin'ny taona 2024 ny fitondrana. Fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ataon'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina io kosa no nambaran'ny filompanorona ny antoko MFM manandafy Rakotonirina ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mahafaly solon'andrasana Olivier aminy noho ny fifanolanana niseho matetika teo amin'ny team miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fitondrana foibe no nanesorana ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fahadiovana Roland Ravatomanga. Nanesorana Roland Ravatomanga zao satria le resaka amin'ny team zany tsy mandeha tsony ohatra ifanolanana matetika amin'ny fitondrana Antananarivo ifanolanana ny fitondrana amin'izao fotoana zao sy ny commune merana Antananarivo zany dia fa Roland Ravatomanga nesorina mazava tsara zany hoe tsy dia mahafoatra ny taloha manko raha tonga raha valimana dia nanao fanambarana izy hoe miara-miasa amin'ny Hery Rajaonarimampianina amin'izao nefa bebe any rahatra ifanolanana io moa zao le tany telo hectare tsy atao tapenaka io no tena mazava tsara hoe misy fanolanana tsy mifandefitra. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ny kolikoly ny fitsaram-bahoaka misy amin'izao dia nanambara ny filohan'ny antoko fa manana vahaolana roso amin'ny fitsaram-bahoaka izy ireo ary mahatoky ny fijoroan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara amin'ny raharaha amin'izao. Manana hevitra hoentina amin'izy zahay ny anarenana io fa mbola tsy avoakanay zao satria mbola fampidiniana mpitondra fandakana aloha hoe sahala amindreo ny totoana azy io zany nevenefa lahatra manahirana indrindra ary mampijaly vahoaka io le sécurité zany. Mandrisika hatrany ny tokony isiny ny fampihavanam-pirenena ny antoko MFM ary tokony isy ny lamina petraka momba izany. Raha ny zava-misy amin'izao dia nanambara ny filompanorona ny antoko MFM fa tokony avelanao ny asan'ny filoha ankehitriny. Raha ny fahasalaman'ny filohan'ny antoko MFM manandafy Rakotonirina kosa no lazainy dia hita fa efa mihatsara hatrany izany amin'izao.